Salama tompoko, ny andro farany sy ny fiavian'i Jesosy fizarana fa 20 zao tsika androany ialana tsiny fa somary tara kely ny fandaharantsika tamin'ity herinandro ity noho ny olana ara-potoana moa no antony mahatonga an'izany rehetrarehetra izany araky ny nambarako faraparany teto dia iresaka manokana ny teoria sika izay milaza fa tsy hoe sorina milozany fiangonana fa hiatrika ny fahoriana lehibe miaraka amin'ny bibidia mihitsy eto ambonin'ity tany ity. Asaiko manokana ianao amaky mantony eo amin'ny Mateo 7:20 fa ao no akatsika taridalana feno mahakasika ny amin'izay teoria izay eo amin'ny Mateo 7:20 avy hatrany ary tsika nanambara tamin'ny mpianatra Jesosy fa tsy maintsy oravana ny tempoly vokatry fanambarany Jesosy zay dia gaga ny mpianatra 17 dia nametraka fanontaniana 3 karazany samihafa be ny mpianatra ny amin'ny hoe mbarao aminay fotoana hatongavan'izany famantarana ny amin'ny fiavianao famantarana ny amin'ny fahataperany izao tontolo izao avy hatrany Jesosy dia tsy nisalasala nanambara an'ireo karazana famantarana maro isan-karazany. Tsy ho resantsika manokana moa ny ny faharavan'ny tempoly Lioka 2:20 no tena manambara feno an'izay raha toka liana ny amantatra an'izay ianao fa ny famantarana ny amin'ny fiavian'i Jesosy sy ny fahataperan'izao tontolo izao no nde resantsika manokana satria izay no mamaly avy hatrany ny fanontaniana izay manidikitika ao amin'ny fisainantsika io. Mateo 7:20 hatramin'ny 4 avy hatrany famantarana voalohany ny amin'ny fisiana Kristy sandoka handre ady sy filazana ady anareo izy mario tsara nefa ny 4 tapany faharoa fa na dia iseho ary zany rehetrarehetra zany dia tsy mbola tonga akory ny farany. Mateo 7:17 dia nanambara famantarana hafa indray Jesosy ny amin'ny hoe izy firenena hitsangana mily firenena fanjakana hitsangana mily fanjakana izy mosary sorontany any amin'ny firene samihafa. Mateo 7:19 dia nanambara izy fa izany rehetra zany no fiandohan'ny fahoriana. Tery amin'ny tapany voaloha zany dia nambara mazava tsara mihitsy hoe na ahita Kristy sandoka ary nareo na andre ady sy filazana ady ary nareo aza maika aloha fa tsy mbola tonga akory ny farany. Fa rehefa hitanareo kosa fa isy firenena hitsangana mily firenena fanjakana hitsangana mily fanjakana mosary sorontany any amin'ny firenena samihafa ao ko fantatrareo fa efa fiandohan'ny fahoriana izany rehetra izany. Ny anavahantsika azy dia tsotra fotsiny ihany rehefa mbola mijana ao anatina sehatra anatiny ao amina firenena anankiray ireo karazana korotana sy loza maro isan-karazany dia tsy mbola fanambarana ny amin'ny farany mihitsy izany rehetrarehetra izany fa rehefa miseho sy mitranga ety amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena ny ady sy ny korotana na ny loza ara-boajanahary maro isan-karazany dia ao ko fantatritsika fa fiandohan'ny fahoriana avy hatrany izany. Toy izy ny famanketeny Mateo 7:20 sy ny 10 fa ireo dia manambara ny amin'ny fiandohan'ny fahoriana avokoa fa hodingantsika ty amin'ny 14 avy hatrany ny fanazavana ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity fanjakan'ny vavolombelona ity vavolombelona ho amin'ny firenena rehetra vao ho tonga ny farany. Teboka anankiray ngezabe famantarana rangezabe nambarany Jesosy tamin'ny mpianatra zany tamin'ny fotoanandrony ny amin'ny hoe rehefa andre filazany tsara izao tontolo izao eo avy hatrany no fotoana izay ahatongavan'ny farany. Ka raha miresaka ny tenin'Andriamanitra hoe tonga ny farany tsy hoe tapitra indray andro kory ny zavatra rehetra dia tonga Jesosy dia rafy izao tontolo izao anatin'indray andro fa eo nanomboka ny vanim-potoana farany izay fahafantarantsika azy moa dia ny hoe fitotoana farany andeha etape par etape amin'izay ireo zavatra maro isan-karazany izay ambaran'ny boky ny Apokalipsy araky ny fanambarana izay lazain'i Jesosy eto ihany 7:19 rehefa hitanareo izy fa mitsangana eo amin'ny fitoerana masina indrindra ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazany any Daniela mpaminany aoka isaina izay mamaky izany. Zany hoe rehefa tapitra mandre ny filazany tsara izao tontolo izao avy hatrany dia miditra ao anatin'ny vanim-potoana farany itsika ka ny anomboka azy ao dia ny fidiran'ny fahavetavetan'ny fandravana eo amin'ny fitoerana masina indrindra amin'ny fotoanandro moa dia ho azavaintsika mazava zany satria ilayntsika afantarina tsara mahakasika ny amin'ity fitsanganan'ny fahavetavetan'ny fandravana eo amin'ny fitoerana masina ity fa ho resantsika en gros fotsiny izy amin'ity anio ity raha ho azavaina tsotra izany dia fotoana izay hitsangana an'ilay
antikristy na isehoany ilay antikristy fantatritsika tsara ihany satria efa noresana tamintsika ihany koa zany a teto tamin'ny fotoan'androny a rehefa izay zavatra zay no miseho a de fantaro ary a matitoko 720 hatramin'ny 720 izay anjoty ozy izy a de tokony andeha andositra ho any an-tendrombohitra ny ao atapitrano a tsy andeha hiverina akao an-trano a intsony a izay ny atsa tsy hiverina andeha haka ny lambany a any an-trano a intsony andikan'izany rehetrarehetra izany a rehefa miseho ilay lehilahy nota na ilay amin'ity kristy satria izay moa no hoe isy a hitsangana eo amin'ny fitoerana masina indrindra metaveta ny tepoly a de tsy nakory zany a fa ny fijoroany ilay antikristy izay ametaveta ny antikristy ametaveta ny tepoly masin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay zany no fotoana izay tsy maintsy andosirantsika rehetra amin'izay toerana misy antsika satria maninona ary a matitoko 720 de manambara mazava ny ten'Andriamanitra atao fa eo no vanim-potoana iandohan'ny fahoriana lehibe misaraka mazava zany fanambaran'i Jesosy etiny amin'ny hoe fiandohan'ny fahoriana sy ny fiandohan'ny fahoriana lehibe ka mila fantaritsika tsara ny mahakasika ny amin'izany rehetrarehetra izany raha somary hofitiniko kely mba hampazava azy tsara tapitra andre ny filazantsara izao tontolo izao a avy hatrany ao aorianan'izay de hitsangana eo amin'ny fitoerana masina indrindra ny fahavetavetan'ny fandravana na ny fisehoany ilay antikristy ao aorianan'izay de mila mandositra miala amin'ny toerana misy azy ny tsirairay avy satria maninona fotoana izay anenjehana ny mpanarady any Jesosy satria fotoana ivoahany ilay antikristy. Mitoy ihany ny filazana ato amin'ny matitoko 720 tsy ovakitsika ntsony fa famantarana ny amin'ny fiavian'i Jesosy matitoko 720 ary amin'izany andro zany de iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka de hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahitany zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny raolanitra izy. Matitoko 720 ary amin'ny ampanenona mafy ny trompetra de aniraka ny anjeliny izy ary angonireo ny olom-bofidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Maro tsara izay etapy ambaran'i Jesosy eto izay raha iverenantsika kely izy mba hampazavatsika azy tsara. Matitoko 720 de manambarany amin'ny hoe rehefa tapitra mandre ny filazantsara izao tontolo izao de tonga ny farany idirantsika ao anatin'ny vaninandro farany de iseho avy hatrany ilay antikristy rehefa ametavetany tepoly masin'Andriamanitra izy anao an'izay zavatra ataondretra ny amin'ny fanenjehana sy ny fampahoriana ny kristianina ety ambony tany ety izy sy izay fibaikona ny zava-misy rehetra maneran-tany ao aorianan'izay no fotoana iavian'i Jesosy. Matitoko 720 ao aorianan'izay fotoana fiavian'i Jesosy zay matitoko 720 no fotoana fanangonana ny olom-boafidy. Io no adikatsika tsotrany amin'ny hoe enlèvement de l'église ny fampakarana ny fiangonana be da be moa ny olona tsy manaka an'izany fa saingy rehefa diniatsika tsara ilay izy de izay indrindra mbola hitondrantsika fanazavana misy kokoa zany ao arindrina kely ao fa mandeha be ny fotoanantsika de ofehizitsika fotsiny ny fanambarana rehetra eto tarika adihevitra koa ny amin'ny hoe eo anie ny olom-bofidy any no angonony zareo reo ny olom-bofidy zany midika hoe zanak'Israeliana ho an'ny zareo jiosy zany rehetrarehetra izany rehefa mijery ny ten'Andriamanitra tsika de mahita tokoa ny amin'ny hoe fanambarana ho an'ny zareo zanak'Israelina ny hoe jiosy ny olom-bofidy ohatra hoe ny Salamy 5:30 ny Isaia 2:27 fa kosa raha mbola tohizantsika ny vaky tena any amin'ny Petera 1:2 sy ny Timoty 2:2 de manambara mazava tsara mihitsy fa isika izay mpanaradian'i Jesosy de antsona ihany hoe olom-boafidy ka midika avy hatrany zany ny tenin'i Jesosy eto fa tsy ny jiosy ihany na ny Israely ihany kory no angoniny amin'ny fotoana io fa ny olom-bofidy rehetra zany hoe na jiosy io na isika aty amin'ny firenenkafa de eo no fotoana anangonana antsika.
tsy mifanipaka amin'izay ny fanambaran'ny Paoly apôstôly raha toka mamakitsika ny amin'ny Tesaloniana faharoa toko faharoa andininy voalohany mangataka aminareo izay ry rahalany amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny anangonana antsika eo aminy. Mario tsara zay seho anankiroa ambaran'ny Paoly eto zay ny fiavian'i Jesosy aloha ny voalohany zay vao ny fanangonana antsika eo aminy. Mbola amafisiny any filazana eo amin'ny andininy fahatelo aza mety hovitana kory ianareo izy fa tsy ho tonga izany rehetra izany raha tsy ho tonga aloha ny tsisy eo zany fiavian'i Jesosy zany raha tsy tonga aloha ny fiemorana ka iseho ilay nota izany hoe ilay antikristia tsy ho avy mihitsy zany Jesosy raha tsy hipotra aloha ilay lehilahy nota na ilay antikristia ka araky ny filaharana izay nanambarany Jesosy azo teo iny any no amafisin'ny Paoly apôstôly eto izay mbola azosika raisina ihany koa ny amin'ny Tesaloniana voalohany toko faefatra andininy fahatimy ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo tsy hovakitsika tsy moa fa lava be fa izay ho raisitsika ato fotsiny de ny fomba nandarany azy ato isika zay velona ozy izy ka mbola mitoetra mandra-piavon'ny tompo fiavian'i Jesosy zay de tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy rehefa afaka izany isika zay velaka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy zany hoe fiavian'i Jesosy aloha izay vao fampiakarana ny fiangonana zay tiana ho azavaina amintsika de tsotra ihany ny teny nanambarany Jesosy azy eto amin'ny Matthieu toko fahaefatra amby roapolo mazava tsara izay drafitra na plan efa napetraka Andriamanitra hatramin'ny voalohany amin'izay zavatra iseho aty amparany fa zao de zao hiditra amin'ny vaninandro farany iseho ny antikristia tonga ny fiavian'i Jesosy isy ny fanangonana ny olom-bofidy na ny fampakarana ny fiangonana Jesosy de tsy nilaza tamintsika mihitsy ny am'izay tokony homanantsika fantatra ny amin'ny fampiakarana ny fiangonana fa inona no nampioman'ny fantatra atsika Matthieu toko faefatra amby roapolo andininy faharoa amby efapolo miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo Matthieu toko faefatra amby roapolo andininy fahaefatra amby efapolo miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no iavian'ny zanak'olona ny fiaviany no nampiomanany fantatra antsika fa tsy ny fampiakarana ny fiangonana mihitsy na ny fanangonana antsika noho izany zay zavatra tiana horesahana amintsika amin'izany rehetrarehetra zany ozy izy hoe ilaina fantarina daholo ny teoria misy mba ahafahantsika mandinidinika sy misaintsaina ary miomana sahady de ny aty amin'izao fotoana mbola misy antsika izao mba tsy hanapoka antsika izay zavatra rehetra iseho amin'ny fotoan'androny satria raha izay fanambarana nambarany Jesosy izay no jerena de mazava tsara mihitsy ny filaharany fa fidirana ao anatin'ny vaninandro farany de ny fiandohan'ny asan'ny antikristia izay ho tonga mba ampijaly sy hamono ny kristianina rehetra sy ny jiosy ao aorianan'izay ny fiavian'i Jesosy manaranaraka azy ao ny fanangonana ny olom-bofidy na ny fampiakarana ny fiangonana ozy itsika ka noho izany raha izany no resumentsika de tsotra ihany hiatrika ny fahoriana lehibe miaraka amin'ny bebe tokoa isika fiangonana samia rotain'Andriamanitra veloma tompoko